Ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra. Voasoratra zany eo amin'ny miatoko 7:7 tapany farany manao hoe fa Andriamanitra vonona ny amela heloka ianao miantra sy mamindra fo mahari-posy be fahalemem-panahy ka tsy nahafoy azy. Mahagaga sy mahavariana ny mandinika ny asa lehibe ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Tena Andriamanitra mpamela heloka tokoa izy. Jesosy ihany koa dia manana fahefana ity ambony tany amela heloka. Raha inoantsika ny rahan'i Jesosy izay latsaka teo ambonin'ny hazo fijaliana. Voasoratra zany eo amin'ny Hebreo 7:12 manao hoe fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Mazava be zany fa ny finoan'ny olona ny rahan'i Jesosy dia mitondra famelan-keloka eo amin'ny fiainany. Izao no tsara ho fantatsika, mamela heloka Andriamanitra raha miaiky ny fahotantsika eo anatrehany isika. Jaona voalohany toko voalohany 1:7. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mamela heloka ihany koa Andriamanitra raha mahafoy ny lalan-dratsy ny ratsy fanahy ary ny tsy marina hafoy ny heviny ka iverina amin'Andriamanitra. Isaia 5:5 sy ny 9. Mamela heloka ihany koa Andriamanitra raha ho avy anetritena ka hivavaka ary hiala amin'ny ratsy fanao ny olona iray. Tantara faharoa 7:4. Toy izao ny ataon'Andriamanitra rehefa mamela ny helontsika izy. Mandevina fahotantsika tahaka ny zavona izy ary tsy ahatsiaro intsony ireo fahadisoana izay vitantsika. Raha tena kristianina marina ny olona anankiray dia tsy tokony hitohy hanota intsony. Hoy Jesosy eo amin'ny Jaona 5:12 tamin'ilay vehivavy azo ola-tanana nijangajanga. Tsy nisy nanameloko anao va? Hoy raha vehivavy, tsy nisy tompoko. Izao koa tsy manameloko anao, hoy Jesosy taminy. Ary amin'izao sisa izao mandiana ary aza manota intsony. Rehefa voarainao ny famelan-keloka dia tsy tokony hitohy hanota intsony ianao fa manjary lasa milalao ny famindram-pon'Andriamanitra. Sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotany. Salamo 2:30 sy ny 2. Fehiny sy afatra ho antsika ary. Na dia misy ten'Andriamanitra milaza aza fa ho voavela ny heloka rehetra izay vitan'ny olona tety ambony tany, tadio nefa fa misy tenin'i Jesosy zay izay tena mampangovotra sy mampatahotra manao hoe izay rehetra miteny ratsy ny zanak'olona dia azo famelan-keloka ihany. Izany hoe miteny ratsy ny anaran'i Jesosy zany dia azo famelan-keloka ihany, fa izay miteny ratsy ny fanahy masina kosa dia tsy azo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny tontolo ho avy. Ny tompo anie hitahiry antsika hatramin'ny farany. Tahian Jesosy daholo.